Hiresaka mikasika ny trangana lozam-pifamoivoizana moa isika ato anatin'ity video ity, ary hiresaka ihany koa ny mikasika ny fanehoan-kevitran'olona momba ny fitondrana ankehitriny, izany hoe fitondrana izay tariny Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina. Ato ihany koa isika hiresaka ny zava-misy eto Madagasikara sy ireo rehetra izay azo lazaina. Mampanantena anareo hatrany izahay ato anatin'ity chaîne ity, fa vonona hizarany soa sy ny tsara ho anareo indrindra ny zavatra rehetra mandalo ao a Madagasikara tsy anavahana izany. Melohany idirantsika amin'izany zavadrehetra izany ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video, indrindra apetraho ihany koa ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany melohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ny zava-misy sy ny zava-miseho any amin'iny RN4 iny no lazaintsika voalohany ato. Misy fiarabe iray mihitsoka eo amin'ny tetezana Kalamilotra kely tapaka ny lalana. Efa ho adiny iray zao ity fiarabe ity no mihitsoka eo amin'ny tetezana Kalamilotra kely eny amin'iny lalam-pirenena faha-efatra tsy lavitra ny tanànan'ny Berivotra 5/5 distrikany Maivatanana. Mitohana araka izany ny fifamoivoizana ka tsy misy fiara afaka mandeha. Ny baterian ity fiarabe ity no misy tsy tomombana ka antony mampihitsoka azy eo anivony io tetezana io raha ny loharanom-baovao avy any antoerana. Eo anatrehan'ity olana sy ny fahatapahan-dalana ity moa dia efa mifanampy amin'ny famahanany olana ireo mpamily amin'izao fotoana izao. Izany moa ny vaovao amin'iny lalam-pirenena faha-efatra iny koa dia zareo kely aminareo mpiray tanindrazana amiko. Fa ny zava-misy teny amin'iny lalam-pirenena voalohany Bernono Rivony Mamy iny kosa dia olona miisa 12 no naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana. Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena voalohany ny andron'ny Alahady 13 Jolay tamin'ny 5:00 teo Bernono, fokontany Amboara, komina ambanivohitry ny Imeritsiatosika, distrikany Rivony Mamy. Fiara R4 avy any Imeritsiatosika hihazo any Antananarivo no nandeha mafy nisongona anatin'ny lalana mahitsika nandona moto nifanena taminy. Mbola voadonany io R4 avy aorina ihany koa ny fiara BMW iray nentina haingana namonjy ny hopitaly ireo olona naratra nandeha tamin'ny ireo fiara sy moto. Izany moa nitrangana lozam-pifamoivoizana izay niseho teny Bernono Rivony Mamy eny amin'iny lalam-pirenena voalohany iny ny hoe olona miisa 12 no naratra vokatra izany lozam-pifamoivoizana izany. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika an'izay trangana lozam-pifamoivoizana izay moa isika dia andeha risika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nambarany Koto Lehilahy Mahitsoambo. Ity fanehoan-kevitra izay nambarany ity moa dia mety efa tanteraka amin'ny vahoaka malagasy. Nilaza moa i Koto Lehilahy Mahitsoambo hoe i kandidata hina Razafinjoelina dia tsy nomeny raha malagasy 300 akory, fa ny president Andry Rajoelina kosa dia nomeny 250 ary manao asa mafiloha azy. Dia mipetraka ny fanontaniana ho Koto hoe somba isika malagasy tokoa veny tsy mahay mifidy. Miresaka indrindra mikasika an'izay filoham-pirenena izay moa isika dia andeha risika hilaza kely ny zava-misy any Burkina Faso, fiandrianana amin'ny fitrandrahana arena ankibontany. Toeram-pitrandrahana volamena miisa 2 no efa lasa fananam-panjakana madiodio any Burkina Faso. Miezaka mizaka tena hatrany i Burkina Faso amin'ny lafiny fitrandrahana arena ankibontany. Lany teo anivony anteramerany tetezamita tany antoerana ny lalana vaovao momba ny fitrandrahana arena ankibontany tamin'ny 12 Jolay 2024 izay naroso ny filohan'ny tetezamita Ibrahim Traoré mifototra amin'ny resaka fiandrianana amin'ny fitrandrahana arena ankibontany. No io lalana vaovao io dia tsy maintsy manana anjara 500 isanjato amin'ny fitrandrahana arena ankibontany rehetra ao amin'ny fanjakana Burkinabe ary mbola manana fahafahana hanampy 10 isanjato. Ankoatr'izay moa dia toeram-pitrandrahana volamena miisa 2 ihany koa no efa lasa fananam-panjakana madiodio sambany no nisy an'izany teo amin'ny tantarany Burkina Faso raha ny voalazan'ny loharanom-baovao. Manomboka misy vokany araka izany io lalana io herintaona taty aorina. Na dia eo aza izany zavadrehetra izany dia mbola misedra olana maro ny
famparana ity lalana vaovao ity ilay momba ny fitandrahana harena ankibony tany any antoerana. Anisany izany olana sedraina izany moa dia ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fampiany fotodrafitrasa sy ny fifandonana misy eo amin'ny mpiara-miombonanto ka tsy miankina saingy nefa manantena fiovana hatrany ny fitondrana ao antoerana. Maro amin'ny vahoaka malagasy izay mipetraka ao a Madagasikara no manam-panirina mba te hanana filoha tahaka an'ity Ibrahim Traoré ity, ary misy raha teo moa ny mampitaha azy amin'ny filoha ankehitriny. Misy raha teo moa ny mino marimarina kokoa fa raha raikitra eo ny 3e mandat dia hitovy tanteraka ny filoha ankehitriny sy ny ity filoha Ibrahim Traoré ity. Rehefa voalazantsika moa ny zavatra izay noresantsika teo dia andeha arisika hivadika kely eny amin'iny fagitra Sofia iny. Izy ity moa dia bizina tanalahy tratra tao Antsohihy ireo 14 isa saika ho entina any Antananarivo. Tokony ho misasakala ny andron'ny alarobia 7 Jolay 2024 lasa teo no sarona teo amin'ny fisakanana Crozement Ankery ka lalam-pirenena fahaenina ny tanalahy izay miisa 14 no hentiny ilay fiara manao zotra antsiranana Antananarivo. Raha araka ny loharanom-baovao avy any antoerana moa dia nofinosina ravin-kazo sy nampidirina anaty tavoahangy misy trobaka ary nampidirina anaty harina izy ireo mba ho velona mandritra ny fotoana hitondrana azy miakatra any Antananarivo. Efa niandry teo amin'ny garamaki andoha tapenaka ireo olona hitsena ity entana ity ka noraisim-potsiny ny androny 12 Jolay 2024. Anisan'ny tsara ho fantatra moa ny mikasika an'ity tanalahy ity dia anisan'ny ireo biby arovana ny tanalahy ary manana ireo karazana miavaka eto antany Madagasikara. Efa mandeha ny fampitorana izay ataon'ny tompon'andraikitra any amin'ny fagitra Sofia raha naverina any anaty ala izay fivelomany kosa ireto karazana tanalahy na tarondro ireto. Izany moa ny zavanisy teny amin'ny fagitra Sofia tany amin'iny Antsohihy ny andron'ny 7 Jolay 2024 resaka tany tratra ary 4 isa izay saika ho entina any Antananarivo renivohitra. Efa nilaza ny zavatra be dehibe moa isika teo tato anatin'ity video ity toy ny trangana lozam fifamoivoizana sy ny lalana tapaka noho ny camion anankiray izay tavela teo ambony tetezana. Tato ihany koa isika nilaza ny fanehoan-kevitry ny kotolela Mahitsoambo ny mikasika ny filoham-pirenena ankehitriny sy ny andriamatoa Tahina Razafinjoelina. Voalazantsika tato ihany koa ny mikasika ny biby arovana tanalahy izay tratra tany Antsohihy saika nahondrana ho any Antananarivo renivohitra. Laza ihany koa ny mikasika ny Burkina Faso sy ny fitrandrahana harena ankibony tany any antoerana ary nilaza ny mikasika ny filoham-pirenena Ibrahim Traoré sy ny filoham-pirenena malagasy andriamatoa Andry Rajoelina. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valam-parana intsony ajanona antsika hatreko ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitana haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametrabeloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.